eo am'izay fifananana nasionaly zay ihany dia totosa teny amin'ny coup d'état anosy ny zoma maraina teo ny atsapaka ahafantaranareo ekipa ifandona amidingan'ny ampahifadalana ny fiadinan'ny amboara nasionaly taranjabolina kitra ihany na ny telma coupe de Madagascar nosongadina indrindra tao rin'izany atsapaka izany ny fionana eo amin'ny fosa junior elite boeny sy ny SG Mada itasy etsy amin'ny kanja mamasina ny efadimy volana me eo avy zao ifanindran-dalana amin'ny io lalao etsy mamasina io dia ifandona any amahajanga ny ekipan'ny LGK plus avy eto Analabanga zay tompon'ny anaram-boninahitra farany sy ny Ajesaya avany Abongolava. Ny 10 Meo avy zao no anatanterahana ny dingan'ny ampahifadalan'ny fiadinan'ny amboara nasionaly taranjabolina kitra na ny telma coupe de Madagascar. Aloha zay ary dia nitanterahana tetsy amin'ny coup d'état anosy ny zoma maraina teo ny atsapaka ahafantarana ireo ekipa iona eo amin'ny dingan'io sy ny kanja ilalovana. Taparary fa ny kanja ny mamasina sy ny kanja rabe mananjara mahajanga no andray ny ampahifadalana ijanona amin'ny toerana ny ilalovany avy ka ifandona eo amin'ny manasadalana ny 12 na ny 19 me ireo ekipa mivoko mpandesy mialohan'ny famaranana goavana ataony voalohany na ny rojiona ao avy zao. Mariana fa natokana satroka iray ireo ekipa efatra tsara toerana indrindra tamin'ny topo lalaovana lasa dia ny LGK plus atompony amboara 12 sy 2 Knapsa Sporitas tonga teo amin'ny manasadalana Iska Fotana Alamanga tonga teo amin'ny manasadalana ary ny fosa junior elite boeny tonga teo amin'ny ampahifadalana. Taorin'ny atsapaka dia fantatra fa eo amin'ny Mahamasina ny Iska Fotana Alamanga sy ny COSTM Atsimo Andrefana. Eto Andrenivohitra ihany koa dia ifandona ny ekipan'ny fosa junior elite boena sy ny SG Mada itasy. Ireto ekipa roa ireto zay vao avy ny sarakady sahala roa ateo amin'ny kanja Mahamasina nahitra ny andro faharoan'ny fiadinan'ny tompon-daka sokajy division voalohany nasionaly. Any Mahajanga indray dia iona ny ekipan'ny Knapsa Sporitas sy ny CFFA Analamanga. Eo ihany koa ny fifandonan'ny LGK plus Analamanga sy ny Ajesaya Abongolava. Tsikaritra fa tao anatin'ny mangarahara tanteraka no nanaovan'ny comité de normalisation izay mitantana vonjy-maika amin'ny fédération malagasy ny taranjabolina kitra sy ny telma ampanohana ofisialy ity atsapaka ity. Na zany aza dia nisy ihany ny kiana kely avy amin'ireo solotenan'ny ekipa mifaninana tonga teny atoerana amin'ny tokony hijerena ny momba ny kianja ilalovana. Teo aloha tokoa mantsy dia nisatrany ny fitsonjovana ny alaviran'ny toerana ilalovana ho an'ny ekipa tsirairay. Mariana moa fa mbola tsy voafaritra ny toeranaovana ny famaranana.